Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankirandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toriteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay milamino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarana. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha semba malalo ny antsika amin'izao fotoana izao dia faly indray ny tenako miarabanao eto tonga soma tsara tao anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay raha fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana tao anatin'ny groupe izay maresy. Ny fiadanany tompany eo amintsika rehetra dia tonga sora andrano tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasena koa natokavagnao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, tena marina izany teneniko anao zany. Alleluia. Ka dia raha mba mandalo etany ianao androany dia aza raisinao faty antoka anao ny fahatongavanao eto fa iany ten'Andriamanitra antsika eto fa tsy hoe andeho hanao ratsy ary azo antoka fa raha andeha atory ianao rehefa avy eo dia tsy mba isan'ny olona nofo ratsy na ho tratran'ny atakina devoly zany ianao satria dia tena hoe nitafy tenin'Andriamanitra ianao alohan'ny atory koa dia ararotsy izao fotoana izao fa tsy ny olona rehetra mety mbola mahita tenin'Andriamanitra zany alohan'ny atory zany tahaka an'izao fahasoavana ananantsika rehetrarehetra zao ka dia tahiny tompo tonga soa ary dia maritatra amin'ny farany daholo. Mialohan'ny fampiarabantsika aloha dia andolo antsika miaraka an'ity fotoana ity eo am-pirantanin'Andriamanitra zao mpandrosikana dia ampahantsika Miria ao Allemagne ao izy nitondra antsika anatin'ny vavaka fanoloana. Tainy Jesosy Miria anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastora Menakavy dia tainy Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Jesosy malalo sotra betsaka anao sy Jesosy fa mbola navita mamakivaky an'iny larobe indray. Mankasitraka Jesosy malala satria narovanao izay androany tao Jesosy ny nianatra, tao ny niasa, tao ny karakara tokantrano, tao ny nanao asa mandraharaha, na teny an-dalana teny ara Jesosy dia narovanao foana. Mankasitraka ny amin'izany fiarovanao izany Jesosy malalo. Dia androany eny teninao izay Jesosy dia mangataka ny ranomasina mba hanadio anay olombelona ihany izay Jesosy mety hoe nisy zavatra tsy nety nataonay na nafotoananao nandritra ny tontolo andro, mety nisy petipetina Jesosy dia ianao hanadio an'izany, ianao hamindra fo aminay Jesosy malalo. Dia akingo finompilatananao ny fandaharanay androany, ianao ny Jesosy tena hoe hikasika ny fitaovana Jesosy andrakotra ny fitaovana amin'ny alalan'ny ranomasina mba tsy ho tapatapaka Jesosy malalo, mba handesoma tsara, mba hahafahan'ny olona miaina Jesosy, mba hahafahan'ny olona mahazo fampaherezana Jesosy malalo, mba hahafahan'ny olona ho voakasika Jesosy eo ihany koa ny mpanomponao tendreo lelan'i Jesosy malalo dia amin'ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, ankasitraka indrindra anao arana vavy Miria dia tahiny Jesosy ianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo. Raiso ary mitsodrano amin'ny Jeremia 2:30 ka ny andininy fa andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 1:20. Jeremia 2:30 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 2:20. Jeremia 37 Jeremia 32
37 à 41 no sotrantsika amity androany ty aminarany Jesosy mivaky toy zao indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra zay nandroako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoako ary ny fahavilirana be ary hoentiko amity tany ty indray izy ka ataoko mandry fahizay ary izy oloko ary izaho Andriamaniny da meko foray sy lalana ray izy a mba hatahorany lalandava asoa azy sy ny zarany mandimby azy de hanao fanekena mandrakizay aminy de nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatahorana koa de ataoko ao ampony mba tsy hialany amiko eny ho faly aminy ka asoa azy de amboly azy ray amity tany ty tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Halleluia, amen. Ina moa mba ho azavaitsika amin'izany tsondriavana fa de zao tena hoe Andriamanitra koa ane tena apody anao. Halleluia, de ametraka anao ho tany mandry fahizay de zao mba tena tokony men'Andriamanitra androany raha merina anao izy de zao meno fo vaovao ianao de anao fanekena aminao izy fa tsy tsahatra amin'ny fanasoavany aminao. Samy mba mangataka ny tokantranony any Jesosy mba tantera ho amiko zany fa raha zany no tanteraka amin'ny fiainako de tena tretrika indrindra aho. Halleluia, in Jesosy ary ny anamainsoa ray zany tsodrano zany anamainsoa Italie, mieriso Beanjana Arabie Saoudite, miary Randriamalala Allemagne, dia Kadaka Malala France, Irikaraky France, Itodinao Eline France, Someva France, Kadaka France, Marie-Angela Dubai, Hortensine Koweït, Angèle Pagès France, Tsiramboramela France, Itodinao Eline France, Irikaraky France, Jessica Patiti France, Artisanat de Madagascar France, Marie-Jo États-Unis, Someva France, Emi Manambotso France, Jessica Patiti France, Anatania Maisalina Madagascar, Yama Koweït, Erika France, tahiny Jesosy isika rehetra dia gavasoa marety ty ambany ty ny fahasoavan'Andriamanitra niraisinao androany. Aza velandalo fotsiny zany fa tena hoe andotsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Zany hoe mitady ho tapaka le fandarana kely ty de mbola mitady ho tapaka ihany. Miandry kely aloha tsika mandrapiditry ny sasany misy ny alina. Ranabavy Lina France, Mapionina France, miandry aloha tsika satria de matanjatanjaka mihitsy signal lato Itodinao Eline France, Mapionina France, Rosemine France, Thierry Berthelot France, Alléluia, Jessica Patiti France, tahiny tompotsika menakavy tonga soa. Ny fahasoavan'Andriamanitra zay lalovako androany dia teo amin'ny fiainana teo amin'ny arak'asa dia men'Andriamanitra tolotsaina sy ny tantaniny misy dingana ray zay mba natao kely de sarotra indray moa le zavatra iainana sarotra manazava ny zerintsika amin'ny antsipirina fa de feheziko fotsiny misy tanan'Andriamanitra mitantana ny fiainako ny fiainanay ary misy fanamasina manolotsaina anay. Halleluia, amin'izay rehetra atao de ho azy ny voninahitra androany koa zahako rehefa mivavaka zany de mahita namako, misy namako zay hitako tao anaty vavaka tao de ohatrany jereko izy ohatrany somary mahita anazy ohatrany tsemboka be zany de ohatrany mampalahelo kely de tena tsy niara tao an-tsaiko mihitsy saran'izay de rehefa tonga ny maraina de natsoko izy ela be mihitsy tsy nisika tamin'izy io fa natsoko izy tahiny tompo anareo zao tsisy inona akory fahiteny aminao zahay mahay reza
fa tsy arian'Andriamanitra zany tsika. Dia somary ohatran'ny gaga izy ny teny hoe fa ahoana izy mba tonga anao amin'ny tena zany. Tena anao fa maherezy ianao fa tsy arian'Andriamanitra zany atikino amin'Andriamanitra ny fiainana dia zao no teneniny. Tena tsy ianao izy tsy hana fiainako fa mandalo ady amin'izao fotoana izao fa eto am-bavaka. Tena miteny amintsika Andriamanitra nefa olo izy resaka tamiko efa ela fa tena tsapako mihitsy hoe tena maniraka ny fanahy masina hoe dahana tsoa io olo io. Nareo mba matsiarotsiaro olo ohatr' izany a, misy fotoana nareo matsiaro olona ohatr' izany ao anaty vavaka ao dia ampahirezo olo na tsy mitaraina taminao na tsy mitantara an'inao fa ampahirezo fa tena zany mihitsy ny fiainantsika. Fanahy masina mampatsiaro antsika hoe ampahirezo io olo io anjara anao zay. Haleloia. Dia nafinaritra zay zavatra androany zay. Somary gaga be izy ny antso tena niteny izy zaho izy tena saotranao izy amin'izany tena zao tena ao anatin'izany mandalondalo ady mihitsy amin'izao dia zay mihitsy nampahitan'Andriamanitra anao a mba hiteny aminao teny fohy sady teny tsotra manao hoe mahereza dia tahin'ny tompo tenao koa tena hoe Corneille mahereza. Tain'izao sy aina tain'izao sy aina France, Switzerland, Suisse, $100 Koweït io $100 alleluia. Efa nahazo connexion amin'izay $100 tsara Jesosy faly loatra amin'ny foko izy fa tafahoana indray eto faly be koa izay $100 mba hitanao a. Alleluia. Nafotaka ny fitonalam-bavaka an'izany $100 zany tato ato somary ny tsy teto kely izy noho ny connexion. Artisanat de Madagascar tonga soa marina tiana Canada. Alleluia. Raha tany Masalina Madagascar zana soa Sylvie Koweït, Bertsava Koweït. Atolotra anareo ampitiavana mihitsy tirity tiako be tirity dia tiako be koa nareo dia mekira mahafinaritra be tsika hiara hiteny androany hoe Andriamanitra ianao a mitsaoka indray hitsaoka an'Andriamanitra isika amin'ny tirity ndao mivoninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny tirity. Mahafinaritra be anahy le tavavaka maraina maly a izy mampiny hoe raha ny tokantrano ianao afaka mandoalika ianao izy meno an'tirity dia za koa teny anao androany ao anatin'izao vavaka fiambenana izao a alefantsika tirity hitsaoka an'Andriamanitra isika. Any tokantrano afaka mandoalika afaka eo am-pandoliana ianao manao an'tirity afaka eo am-piankofana ianao manao an'ty raha izay ho ataontsika ity meo voninahitra Andriamanitra fa ho hitanao angenan'ny voninahitra izay ho atafiny ianao. Meno voninahitra ataony a dia afintsika hiditra amin'ny fijonova volombelona anjaranao indray izao manoratra mba ho vakiana manakoako eto indray ny fijonova volombelona avy aminao dia tena nakoako an-dany indray fa tsy adinintsika ho Jehovah tamin'ny fahasoavana nataontsika tamin'ny fiainany androany. Meno voninahitra ataony ary.
Alléluia.
possible mbola iny ihany ny raveritsika ao anatin'ny teoriana toriteny satria dia mahakasikasika an'izany tokoa ny toriteny resahantsika avy nefa raha misy hira ihany koa raha ventsika anatin'ny toriteny dia rehefa voatapitra mihitsy ny toriteny dia samy manolotra hira zay olona telo manolotra hira voalohany dia mifandraika amin'ny toriteny dia ireo no asitsika réaction dia zay be réaction ny ataontsika anao hira mahafinaritra be tsika androany ny hira feno fankasitrahana an'Andriamanitra zany fankasitrahana an'Andriamanitra ny hira ataontsika rehefa avy eo ka raha tsy misy manolotra dia iny ny averiko fa raha tsy tianareo averiko iny dia manora hira aingana alleluia andao antsika maki témoignage ny io le fotoana mamy amakinana ny fitsona vavolombelona nareo tojo ny hitako narotra voalohany tato hoy tojo hoe tontolo androko androany dia sorako an' Jesosy fa narovany tamin'ny diako lavitra be nalehako nisy fotoana nisy biby any anala reny saika apita nefa za efa teo akeikely dia deraiko Jesosy nijanona indray izy dia nilamy mandidy raina Jesosy niaro sy namomeny anina zaza ho any menakavy kely ihany koa alleluia amen hoy marina tena hoe misaotra an'Andriamanitra tamin'ny tombon'andro nomeny ny trano ny tafo sy ny sakafo ary ny hery isaorana lalandava izy ny amin'ny fitantanany tsara Jesosy amen hoe likarako hoe diraiko Jesosy alleluia diraiko Jesosy androany za dia tena feno fifaliana be sady nilamina be ny asa mandrararetina natao no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra izay menakavy kely amen alleluia hoy zokiama hoe alleluia makasika be ny hira alleluia tsara be ny hira hoy Zokiberta hoe misaotra an'Andriamanitra tamin'ny tontolo androany nafinaritra velon'aina ny menakavy nilamina tsara izay natao voninahitro n'Andriamanitra irery ihany alleluia amen io koa efa tonga frizazana miadana Madagasikara tahiny tompo hoy someva hoe dia raina Jesosy malala tompon'ny sabata fa vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany mbola velon'aina somatsara isika menakavy tsy nahiny vaovao ratsy tsara anao Jehovah ray malala tompon'ny sabata alleluia amen alleluia alleluia hoy zokirozy mina hoe voninahitro n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa tsara sy miaro foana izy alleluia amen hoy Suzelle zoky Suzelle hoe velona Jesosy fa tena nomeny ny tontolo andronay menakavy fa tena nombany ny tontolo andronay menakavy kely androany narovany sy ny tahiny tamin'ny ratsy rehetra izay ary nomeny izay sahaza alleluia mivoninahitra dia averina ao an'Andriamanitra rery ihany amen alleluia hoy artizana eto Madagasikara hoy Lina hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nisy zavatra nanahirana efatry ny omaly fa androany no nivay zany sofa tsy niasa tena nalamy ny zavatra rehetra alleluia dia raina Jesosy nandray an-tanina misaotra azy koa fa nilamina tontolo andro ny vady aman-janako tany ampiasana sy tany ampianarana dia tafanao somatsara atao trano indray zay eny mianaka voninahitra ho azy rery ihany amen ao anao hoe tiana rakoto arzaka misaotra Jesosy malala fa depuis anomaly men'Andriamanitra andro sy ora ary fotoana mahafinaritra be ny tena misaotra Jesosy malalaka fa n'Andriamanitra mahery ny voninahitra mandrakizay alleluia amen ao anandreo izy Thierry Berthelot ma journée est terminée assez reposante vu que j'étais en formation merci Jésus pour cette journée amen alleluia merci Thierry alleluia tirana Jesosy hoy Sandola fa tena afakakana amiko izao fafako miaino vavaka izao raha tena izy tokony amin'ny le 29 za vao manana connexion nalahelo kely ny foko hoe ahoana ny sabata sy ny fandraisana anjaranay ndry lehibe Jehovah Andriamanitra tonga tsy napoziko olona anamboatra telefonina alleluia mankasitraka andrinana rehetra nitondram-bavaka alleluia tena ny fandrimbona tena nitondram-bavaka anao tato amin'ny groupe vao tonga ny fangataham-bavaka iny izy Sandola za dia tena resy lahatra mihitsy rehefa nitondram-bavaka mana hoe etaetan'Andriamanitra tsy maintsy ataon'Andriamanitra zay mety tena marina dia faly mahita anao za taitra rehefa ohatrao dia taitra mahita anao faly
fa tsy surprise amiko tsy miko rehefa ho avy ianao satria zao nentina bavaka angenao zay nyfonotsika hoe ena magnensoety raina jesosy fa te de mahakato tsirony tsara sandola akaofiany tsara de raiky jesosy fa tena lehibe ny fitiavany mbola nomeny ny fahavelomana sy fiadanam-po alleloia an'andriamanitra rery ihany ny voninahitra hoe ny aina maheno soa halleloia fabiola nomenjanary tainy tompo ahoana izy ny Charline rehefa ozy ny Charline hoe raiky jesosy malala nanampy anay tamin'ny asa natao rehetra androany sady niaro anay tamin'ny loza ary nomeny sakafo zazy isanandro halleloia tsara jesosy tonga soa ihany koa Claude Razaka France Fernandarakoto France hoe Angrina Rodriguez hoe alleluia danay jesosy tamin'ny fahasoavany menanay menakavy kely androany ary misaotra azy mbola velonayna natratra zao fotoana zao de teraina mandrakarivany anarany alleluia hoy Zokiama hoe alleluia lavalava izy zany fa kiko tsara mihitsy voninahitry n'andriamanitra ny fa mbola natratra zao fotoana zao feny fiarovan'ny tompo ny tontolo andro hatramin'ny ankonana voninahitry n'andriamanitra fary nandeha nividy entany patron za de tsy nitondra karta fa vola noentina ary sady nividianako le zavatra tokony ilaina maika ato trano ary rehetra rehefa nandoha vola za de nanontany kesy hoe firy numéro en carte de saika tsomeko fa notoloran'ny tompo sy hevitra tampoka hoe tonono numéro en carte ary nomeko de nomeny reçu za avy eo nomeko ny patron jereny ary niteny izy hoe ahoana tsy otrinona ny volanao aty ny videtina be diabe io tsy ampy ny vola iny ilay vola ho ampy misy ampy ny arafaly be ny patron satria gaga izy tamin'ny fahatsorako raha olona hafa no hoaniny ny volany zareo satria vidina zavatra ray ihany fa tsy hitany hoe mihoatra le vola misaotra soso mikolokolo andehanana fahamarinana foana alleluia tsy voavidy vola ny fahamarinana ary tsy avoizan'ny patron anao zany no ahitanao sitraka anatrehan'andriamanitra tsara jesosy toy izy fa tsara ho an'andriamanitra reny ny voninahitra andao antsika hiditra avy hatrany amin'ny misaotrana rehetra ny jovavolombelona andao antsika tonga de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'andriamanitra zay hoe tendranavavitsika anitra Clarisy de vita ny torotenina de miverina eto ahako mamelabelatra ny toroteny anitra Clarisy anao ny fitenenana Makasitraka pasteur nanome fitenenana tainy Jesosy pasteur dia tainy Jesosy tsika rehetra fiadanany tompony eo amintsika rehetra misaotra n'Andriamanitra lehibe indray ary havana ny amin'ny tombotsoa izay nomena an'io afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika androanindray ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika dia nalaina tao amin'ny bokin'ny salamo fahazato andininy fahaefatra salamo fahazato andininy fahaefatra izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy midiro eo mivavahady ny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalaza ny anarany raha ny soramandry dia fiantsonana izao tontolo izao hanompon'ny Jehova izy ity dia salamo natao ho fideranan'i Jehova raha ny hevitra izany vavahady izany ry havana raha amiko hevitra ity vavahady dia fidirana anankiray izany hoe zavatra ray izay tsy maintsy lalovana fanomboana ary dingana lalovanao vao tafiditra any amina toerana ray tsy maintsy manomboka eo amin'io zavatra ray io ianao vao tody any amin'ilay tanjona anankiray milohany hidiranao amin'izany toerana izany na milohany hanomboanao zavatra izany dia mila feno fankasitrahana tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra raha io salamo io dia hoe midiro amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana eto dia Jehovahandriamanitra ny resaka eto misaora azy mankalaza ny anarany mila feno fankasitrahana izany tsika ry havana milohany hidirantsika eo aminazy eo anantonantsika nazy tahaka izao fotoana izay ataontsika an'io zao eto ny fanatrehan'Andriamanitra milohany hisehoantsika eto ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy foana ilay vavaka fanombohana iny ilay vavahady izay hidirantsika ry havana miditra tsika miaraka amin'ny fisaorana raha mijery ten'Andriamanitra ray tsika ao amin'ny Tesalonianina toko 5 Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7:20 dia misy teny toy izao izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo halleloia itsika ry havana dia mila feno fisaorana mandrakariva amin'ny zavatra rehetrarehetra mety tsy metimety aminao ilay zava-mitranga mety tsy arak'ilay nantenainao ny zava-misy fa izao mila feno fisaorana mila misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana ny amin'ny zavatra rehetra
Andriamanitra rery ihany ny mendrika ny fiderahantsika, mendrika ny fiankofantsika, mendrika n'izany hoe fisaorantsika zany. Raha misy olona ray, olombelona samy olombelona ary manao zavatra ry havana, manao zavatra ho anao izy, na manome zavatra anao, fa za mino marimarina kokoa ary izay koa ny tena izy, misaotra ianao. Raha mino olona fanomezana ray tsara tarehibe ianao, dia misaotra satria nakasika anao iny ny fifaliana ho anao nandray an'iny fanomezana iny. Manoatra lavitra noho izany Andriamanitra ry havana, manoatra lavitra noho izany izao zavatra omeny antsika izao. Marina mety hoe misy zavatra tsy mifanaraka raha raisiko izao hoe izao tsika fanombohan'ny taona 2024 mety tsy araka na nieritreretanao anazy ny zava-nitranga tao anatin'iny 2024 iny. Mety be da be ny zavatra tena hoe raha ny zava-misy mafy mangidy, na mety tena hoe tsy zakanao mihitsy ny arany nitranga tao anatin'iny. Fa androany tena Andriamanitra ry havana marina foana. Tena Andriamanitra tena hoe tsy raraka zany, misaora ozy izy amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Manao sitrapon'Andriamanitra zany tsika ry havana rehefa misaotra, manao sitrapon'Andriamanitra tsika rehefa tena hoe tonga eo anatrehany, na hoe amin'ny zavatra izay zavatra azontsika fantatsika. Tena Andriamanitra milaza hoe tsy misy olona afaka ny handray zava-tsoratsy Andriamanitra no nanome an'izany. Noho izany ny zavatra rehetra izay raisitsika ry havana dia avy amin'Andriamanitra, ka mila misaotra tsika amin'ny zavatra rehetra. Ary araka ny voalazako teo hoe mety tsy tsara araka ny eritreretinao ny zavatra mitranga eo aminao androany, mety tsy araka ilay nandrandrainao, fa ny tena Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra ry havana dia misaotra azy tsika amin'ny zavatra rehetra. Tsy zavatra ray, tsy hoe rehefa metimety aminao ny zava-mitranga, tsy hoe rehefa tsara ilay zavatra azonao. Any amin'ny Joba misy teny manao hoe tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa ny ratsy ihany koa. Dia mila feno fisaorana mandrakarivotsika izany, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka rehefa ninonina zavatra ho atomboka anao dia misaotra foana zany tsika ry havana. Mila feno fankasitrahana eo amin'ny fikanjana izy amin'ny fiderana. Amin'ny fiderana zany itsika no natao hideran'Andriamanitra, ny velonaina ihany ozy izy no hidera. Ka faly ve tsika manao an'izany? Matsiaro sambatra ve ianao manokana amin'ny fotoananao mba hidirana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehany ry havana, sa mety hoe fahazarana fotsiny, mety hoe satria ianao voatery par obligation? Tsy ry havana. Ny sitrapon'Andriamanitra dia misaotra tsika, tena hoe avy amin'ny fo lalina ny isaorantsika anazy ry havana. Ny salamo dia mampatsiahy tsika ny fahatsaran'Andriamanitra, raha atao amin'ny teny frantsay izy dia hoe les bonté sy ny fiabilité an'Andriamanitra ry havana. Tena tsara izy, mpanao ny tsara izy, ka asaina mihitsy zany tsika tena hoe midera azy ozy izy, miaraka amin'ny fankasitrahana, miaraka amin'ny fiderana izay tena hoe tsy manam-paharoa ilay fiderana mendrika an'Andriamanitra ry havana. Izany no atolontsika azy. Mila misaotra azy mandrakarivotsika, mila mankalaza ny anarantsika. Tilikambo mahery ny anaran'Andriamanitra izany ry havana, ambony tsisy tahaka an'izany. Dia izany no angatahana amintsika ry havana. Raha mijery ohatra anankiray mahakasika an'io resaka fisaorana io dia tantaran'i Jesosy izay namoky ny olona 5,000 tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Rehefa naharay an'ireo izy ry havana, na mpianatra ary nitotototo tao anatin'izany hoe na ho ahiditsika daholo raha ve izany izao boulangerie eto amin'ity tanàna ity mahavoky an'ireo olona ireo ve? Fa izao rehefa voarain'i Jesosy ry havana ny mofo 5 sy hazan-drano 2, zavatra nataony dia nisaotra izy. Nisaotra izy satria nisy ny famatsiana. Aza jerena ry havana ny habetsaky ilay olana, aza jerena ny habetsaky ilay fahasahiranana, aza jerena ny habetsaky ilay zavatra naniangezana, fa misaora fotsiny amin'ny zavatra rehetra. Rehefa nizaraina mofo 5 sy hazan-drano 2, mbola nanany ampy ary izy, mbola nisy ambiny 12 sibika
Halleloia. Manoatra lavitra noho izany tsika ry havana. Tsika koa ny zanak'Andriamanitra asan'ny tanan'Andriamanitra tsika adidiny tsika hozy izy. Mila fisaorana tsika ry havana. Mila misaotra, tena hoe misaotra an'Andriamanitra, manao sitrapon'Andriamanitra tsika rehefa misaotra anazy. Tsy ny zavatra ray, tsy zavatra kely, fa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy hoe rehefa be da be dia izay ianao vao hisaotra, tsy hoe rehefa metimety aminao ilay zavatra mitranga dia izay ianao vao hisaotra. Fa tena hoe mila feno fisaorana, mila feno fankasitrahana an'Andriamanitra tsika ry havana isan'andro isan'andro amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ka na inona tsy fantatro izay mety mitranga aminao anio tsy haiko ny zavatra mety handrandrainao, fa tena hoe asaiko ampitiavana ianao misaora fotsiny ho hitanao fa Andriamanitra miasa, ary rehefa izy miasa tsisy mahasakana ry havana. Dia izany teny izany metiko hampaherezana anao anio, entiko ampiakarina indray ny finoanao misaora fotsiny amin'ny zavatra rehetra ho izy, fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Halleloia. Dia izany teny izany ry havana no zaraiko teto anio misaotra an'Andriamanitra lehibe, ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny fiainoana voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Halleloia. Mankasitraka indrindranao nanambavy anitra Clarisse, zava-dehibe mihitsy ny Jesosy zany amaly fitenao dia mitomboitra sy pasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Zava-dehibe mihitsy ny zavatra nentinao teto androany, satria dia miankina ny fiainantsika mihitsy, miankina ny fahasoavana iainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Hoe ten'Andriamanitra hoe midira eo amin'ny vavahadiny, Salamo 104, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fidirana, misaora azy mankalazany anarany. Halleloia. Ny fean'izany teny zany dika zany dia izao hoe raha mbola eo amin'Andriamanitra koa ianao, raha mbola hifanatrika amin'Andriamanitra koa ianao, raha mbola hifampitafatafa sy eo amin'Andriamanitra koa ianao, dia izao misaora azy, aza dino ny fiderana, midira eo amin'ny kianjan'Andriamanitra amin'ny fiderana. Tsika zany ry havana, na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana. Halleloia. Dia ka mbola eo amin'Andriamanitra koa dia izao tokony hisaotra an'andro amin'ny fisaorana, amin'ny fanahy fisaorana sy fankasitrahana foana ny tokony hanatonantsika an'Andriamanitra. Hoy Davida hoe Salamo 4:3, hisaotra ny Jehovah lalandava aho izy, hoe ho ambavako mandraka hariva ny fiderana, sady efa hisaotra lalandava fa mbola hoe ho ambava mandraka hariva ny fiderana azy. Azo atao zany ve sa tsy azo atao? Tena azo atao zany. Tena azo atao zany. Na dia atao ary hoe anatin'ny mora na anatin'ny sarotra, na anatin'ny fifaliana na anatin'ny fahoriana, ny zavatra tena ngeza indrindra ahafahantsika mitahiry ny fahasoavan'Andriamanitra, mitahiry ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, dia amin'ny alalan'ny fisaorana sy ny fankasitrahana foana. Ahoana ary ny atonga an'izany? Ahoana ary ny ahavitantsika an'izany? Nefa tsy ny soa ihany tokoa ianao azo avy amin'Andriamanitra, fa na dia ny ratsy ary azo atao hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny ratsy. Voalohany indrindra, ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika kay dia tsy mba misy ratsy ry havana malala. Fa izay ataon'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra dia indro tsara avokoa. Halleloia. Indray andro i Davidy io mahatiny zany. I Davidy raha tena hisaotra ny Jehovah lalandava ary eo ambavako mandrakariva amin'ny fiderana azy, ny fisehoanao anatrehan'Andriamanitra, ny fiankofanao anatrehan'Andriamanitra ry havana, dia endrika fisaorana sy fankasitrahana eo anatrehany. Halleloia. Ny tenin'Andriamanitra ry havana, Paoly dia tena niteny antsika mihitsy manao hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra hozy izy. Tesalonianina 1:5-9. Misaora amin'ny zavatra rehetra
zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra ninonninona dia misaotra ihany, na ahoana na ahoana dia misaotra ihany. Hoy Davida any amin'ny Samuela voalohany na tsy vakitsika Samuela voalohany toko faha 1 rehefa nandeha nandositra ny Saoly izy dia tonga tao amin'ny Ahimeleka episorony izy dia tsy nanana sakafo izy. Eritreretinareo ry havana fa tsy noana be mihitsy Davida, tsisy sakafo ninina afaka nohaniny afa-tsy ny mofo aseho. Mofo aseho zany dia tsy azo hohanina afa-tsy ny episorony zany, fa tena nohanin'ny Davida zany ry havana. Nohanin'ny Davida zany ary tsy natahotra ny nokapohan'Andriamanitra Davida tamin'izany fotoana zany. Satria nahoana? Satria tena tsisy afa-tsy io, maty izy raha tsisy an'io, dia nohaniny ny mofo aseho. Ary tao aorian'izay ihany koa tsy nanana sabatra izy. Toy izy Ahimeleka episorona manao hoe ny sabatry Goliath izy ilay mivonoina atao amin'ny loha sahilahy, indrony ao ambadiky ny mifono lamba ao amin'ny ivoan'ny fody, ka raha hoentinao dia indro ao iny, tsy misy afa-tsiny eto. Dia ahoana izy Davida? Omeo ahy, haleloia, tsy misy tahaka iny fa omeo anahy. Omeo anahy fa tsy misy ohatran'iny. Na dia sabatry Goliath raha sisany tao dia zao mbola nisaoran'ny Goliath any Davida, nisaoran'ny Davida an'Andriamanitra ry havana malala. Misy ray aman-dreny zay tena nampianatra anahy an'io, tsy nampianatra baiboly ahy izy fa nampianatra anahy an'io toe-po io. Indray andro izy io dia voisine anay, zany hoe mipetraka tany Madagasikara zany zay dia mipetraka amina trano anankiray, somary ngezangeza zay ilay trano nipetrahanay. Dia misy efitrano anankiray ao amin'ny trano nipetrahana io ao io ramatoa io manofa trano. Dia ankoatr'izay ny trano sy ny tokotany zany anay satria ilainay tamin'ny asanay, dia izy efa tao foana izy no mipetraka hatramin'izay. Dia zay izy ohatran'ny izy moa zany ny ray aman-dreninay, dia izy koa tena nandray anay ohatran'ny hoe zanaka. Ka ny zanaka izy io any amin'ny province dia mamangy azy tsy indraindray. Dia indray andro nanana zanaka 3 lahy izy, dia nodimandry ny anankiray, maty ny anankiray, nampalahelo be, dia anankiroa sisa. Dia ireo zanany anankiroa koa, ny ray tia be anazy, karakara be anazy, tena tsisy ohatr'izany. Dia indraindray ilay somary tsy dia miraharaha anazy. Dia narary indray koa ilay faharoa ilay tia be anazy, dia maty ihany koa, nampalahelo zany. Ka io ilay rahalahy io any amin'ny province mipetraka dia narary dia ampiakarina aty Antananarivo ho tsaboina. Dia io reniny io zany niala taty Antananarivo dia nandeha mipetraka tany niandry ny ankizy. Dia ilay rahalahy io sy ny vadiny no niakatra tany Antananarivo ho tsaboina. Dia tsy tanany ainy. Dia efa natahotra daholo zany fianakaviana hiteny hoe ahoana ny ilazana amin'ny neny hoe ity zavatra ity. Dia tsy maintsy natsoina moa zany, dia niakatra tamin'ny taxi brosaingana ry zareo andeha hody. Dia ilay zanany efa mandro eo zany ny razana. Dia fitaterana be mihitsy ny anay zany hoe efa miala andro zareo, efa akaiky fa manina rehefa efa akaiky. Ny olona zany natahotra hoe tonga dia olona torana, olona tonga dia ohatr'izany. Fa zao ry havana ny zavatra nitranga. Rehefa tonga tao amin'ny efitrano izy ka izy io dia olona mivavaka. Rehefa tonga tao amin'ilay efitrano izy nisy an'ilay razana dia niditra avy any izy. Dia zao no teneniny tamin'ny olona. Ny olona zany efa niomana hoe hampionina anazy, dia tena hoe tena tonga dia sanatria safotra sy ny sisa misy. Dia zao ry havana tena tsy nampoziko ary lesona ngeza be teo amin'ny fiainana. Niditra izy dia to dia nijereny olona, mbola tsy nitsery tamin'ilay razana izy. To dia zao no teneniny.
andeotsika hisaotra an'Andriamanitra ao izy andeotsika hivavaka andeo hisaotra an'Andriamanitra tena gina sina sy tena tsy nisy nateny ray trano za tamin'izay tena hoe tena variana be ary avana ary zany hoe Jesosy me ho azy any toepo zany fa toepo mbola tsy nananany olona zany tsy nitomany izy zao ny tena efa nitomany ao izy fa eto kosa hisaotra an'Andriamanitra andeotsika hivavaka ao izy tsy mbola ny aza raha olona lavitra tena zakasaka tonga de teo amin'ilay zany oene tonga de tonga izy jery taty amin'ny olona izy zao andeotsika hisaotra an'Andriamanitra de nivavaka izy ry havana tsy nitomany tsy ny antso tody tsy nymonimmonina fa tena nisaotra an'Andriamanitra izy saotra anao zay Andriamanitra sy nomenao anay izy ry havana avy eo am'izay izy vita nivavaka fisaonana vao nitodika tany am'izany izy izy vao nitomany hoy zany hoe tena vitsy ny olona mahavita an'izany Joba koa mahavita an'izany ndreka vakitsika misy tantarany Joba mahafinaritra tiako hitomana an'saitsika ty Joba toko voalohany 9:20 Joba toko voalohany 9:20 sy 1:20 aminaran'i Jesosy manao hoe talohan'io zany ny zavatra nitranga de tsy afa-tsy katastrofy ny fiainan'ny Joba maty ny zanany maty ny potika amin'ny fananany tsisy ninona tsony anatin'ny fotoana fohy 9:20 rehefa avy naheno ireo vaovao ratsy rehetrarehetra am'izay Joba tsy torana izy tsy safotra izy tsy lasa daly izy fa nitsangana izy amin'ny maha olombelona de nandritra ny lambany izy ary nanaratra ny lohany de niapoka tamin'ny tany sady nikohaka ohatra indray olona tena tonga aloha de tena naretra ny fitafita iny ty mahazo ahy efa ahoany zao hoe fa 9:20 sady nanao hoe nitanjaka no nivoaka ao tany an-kiboniny ary mitanjaka no iverenako any Jehovah ny nanome ary Jehovah ny nanaisotra isaorana ny anaran'i Jehovah ry havana malala zao ny heviko zany raha tsy fantatrareo niala tamin'i Joba re zavatra rehetrarehetra zao de zao ny tenenin'i Joba zao zary atao an-tsain'i Joba mampalahelo be ny hevitra io mahakasika fo be nisaotra an'Andriamanitra Joba tamin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra taminy ohatry ny teteny zany Joba za nge niainga tany amin'ny tsinitsininy fefa mba nandalo andreny za nge ozy izy nitanjaka mivoaka tany an-kiboniny eny fefa mba nampitafinao ny voninahitra ao a Jehova efa niaina tsara Jehova efa nanana ny reny efa nandalo an'izay fotoana mahafinaritra be zay ahako no tahinao isaorana neny anarana ry havana i Joba tamin'io tsy nieritreritra mihitsy hoe mbola hiverina anakarena fa Joba nieritreritra fa vitatreo amin'ny fiainana vitatreo zany fananakarena zany vitatreo zany fananana fiainana mahafinaritra zany fa izao kosa efa isaorana an' Jehova aloha nomeny an'izay mankasitraka Joba tamin'ireo fotoana rehetra efa nomeny ireo fotoana mamy nomen'Andriamanitra hoy Joba isaorana ny anaran'i Jehova tamin'inona tamin'ireo rehetrarehetra eo izy nanome de efa izy nanaiso efa nandalo an'izay aloha tsy maninona zany isaorana ny Jehova tena nanganona je namaky an'io teny io 9:20 tamin'izany rehetra zany de tsy nanota Joba anametsiny an'Andriamanitra tsisy mitsy tao zany inona ty Jehova tena inona misaotra Jehova misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsara nge Jehova ry havana Efesianina toko 5 9:20 Efesianina toko 5 9:20 misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika neny Joba tena mbola vitany nisaotra an'Andriamanitra ary tsy nametsiny an'Andriamanitra izy lehibe Jehova ry havana manome tepo olona ohatry zany Alleluia ndao ianarantsika zany fa ratsika nge ravana indraindray vizaty sy mivaly de efa imononmonona antsika amin'Andriamanitra
ndray soratsika za fa ny atsiany ravana misy zavatra azo lazaina tena kely raha mihoatra am'izany zavatra etrany tonga de tsy vitatsika misaotra an'Andriamanitra nefa za tena teteny aminao misy havana zay misy niasinay zay tantara taminay zany izy ny tantaran'Andriamanitra ny fiainana izy zany mbola tanora kely zay de izy koa mbola mivavaka mihitsy koa izy de nitantarainy anay zaho izy tonton Stantine tena nandeha izy tsy niraisy ny tany Ankatso nanao concours intelo izy fa tsy nety niraisy ny tany Ankatso filière telo nataoko tsy voaray tany Ankatso izy de efa nalahelo izy ahoana ty fa zao nisaotra an'Andriamanitra aho izy halleluia ary rehefa nisaotra an'Andriamanitra izy inona ny trano zay na nijerijery tamin'ny internet am'izay izy de nahita bourse extérieure tonga de nanao demande izy nanao postulé izy sy sisa de tonga de nanino tonga izy de lasa am'izao fotoana zao voatetiny daholo ny université Matanjaka be any tany Afrique du Sud tany Rwanda tany zao izy any Italie ny mizoky niara-maiso ary nandeha any Italie ary izy de enseignement amin'ny teny anglisy ranoray reo rehetra nanan'ireo ary efa nanano master tseky ray na roa ary mbola hanomana master vaovao indray izy ina zara tiana teneny ndreky tsy tafiditra amin'ny concours any Ankatso de mitomany zay mety tiana ho lasa lavitra fa zaho izy nisaotra an'Andriamanitra tsy mbola fantany kory zay toy ndrenaiky ravana tsika tsy omen'Andriamanitra zavatra anankiray satria tia nomena ny tsaratsara kokoa noho io fiainana zany job zany toko avy roeny tamin'ny teo aloha satria naninona na nisaotra an'Andriamanitra na de mbola tsy fantany kory aza zay ho avy na de tsy fantany kory aza zay ho avy jerena toko fatelo amby telopolo andiny faraika amby folo ny feo mifaly sy feo miravoravo de ny feo mipapakatra sy ny feo any ampakarina ary ny feo an'izay manao hoe midy raha ny Jehovah tompony maro fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony zay mitondra fanahy-pisaorana ao an-tranon'i Jehovah fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany ho Jehovah ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra zany nino kidona iny kiatra nino kidona iny kiatra université any Ethiopie koa safady ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra zany ravana na de mbola tsy fantany kory aza ny zavatra ho avy fa misaotra ny amin'ny présent ny amin'ny androany i Davida nge ravana raha maty zany maty ny zanany de mbola zao no natao lasa izy niditra amboariny tsara ataony correcta tsara izy lasa izy niditra ny ekoka atao an-tranon'i Jehovah inona nataon'i Jehovah atao ambadika zany nosoloan'i Jehovah Solomona izay anjaka lehilahy feno fahendrena io zaza izay nesorona io hoy tena androany ho ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarana ho Jehovah satria nahoana satria nahay nakasitraka satria nahay nisaotra niditra teo amin'ny vavahady niditra teo kianja tamin'ny fiderana niditra tamin'ny vavahady halleloia amen naravana niditra eo vavahady ny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana fo mbola hoe Jehovah zany ny eonanao de fisaorana sy fiderana aloha atao mialoha ny zavatra rehetra fisaorana sy fiderana ina moa ny mpatonga antsika tokony hitsaotra Isaia 2:12 famaraparana antsika sady Isaia 2:12 naga vakitsika ty tean'Andriamanitra ty Isaia 2:12 andiny voalohany Isaia 2:12 andiny voalohany halleluia ary iteny ianao am'izany andro zany hoe idiranao a Jehovah fa na de tezitra tamiko azy ianao de afaka ny fahateziranao ka nampioninahy ianao isika reto isan'andro tokony hideran'Andriamanitra manino tsika tokony hideran'Andriamanitra isan'andro isakarivo ohatr' zao mialohan'ny atory ianao misaora an'Andriamanitra satria nahoana misy fotoana tsika mazatra tsy mety de tezitra amitsika Andriamanitra raha isange mbola tezitra aminao Andriamanitra ianao andeha atory io ratsiratsy fa ole Isaia misaotra anao hideranao satria
na de tezitra tamiko azy ianao de afaka mifatezeranao impiry afaka taminao ke fatezeran'andriamanitra io fiainanao mbola ohatrin'io tsy hoe nafaly an'andriamanitra tao rekory zay nataonao zay zany no tsara fantatritsika sy ny tenin'andriamanitra ina ho mahasafatsika amin'ny zanak'olombelona tamin'ny androny Noa ho ten'andriamanitra hoe ny olona de vo mifo mandra-patoriny de ny anao ratsy aminy ao an-tsainy de sikretika na de mety tsy haiko mety nanao ratsy zato ny olona tsika zany efa mba mivavaka zao de mety mbanena mety folo sisa azo amin'ny tena tsy nisy na zatra jerena tao amin'ny Facebook androany io ke de tsy voatery tsara misy fisainanao langilangy kely madinidinika tary tsy tsara ngereny fa Andriamanitra tsy hoe faly taminao tamire fa Andriamanitra kosa nifidy alala amin'ny fatezerany aminao satria fantany fa tsy zakanao zany andeha atory mbola mitambesatra ny fatezerany zany na de izay aza de ampisaoranao azy ry havana isanandro na de izay fotsiny aza ampisaoranao an'Andriamanitra andeha atory anao zay de ohatry ny maivamaivany zany ianao ke tsapanao foana ohatry ny tsy milamina ozy ny boky Isaia hoe na de tezitra tamiko azy ianao de afaka amin'ny fahatezanao ka de nampioninahy anao aleloia salama fahinam-bepolo amaranantsika azy tanteraka salama fahinam-bepolo andiny fahatelo-ambefolo hoy Davida nanao hoe aleloia hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra odorana efaiko aminao ny voadiko izay nitonono ny molotro sy naloko ny vavako fony ao azy paorina ateliko aminao ny fanatitra odorana amin'ny matavy mba misetroky ny ondro lahy anaty tromby sy osilahy aho ndana miditra ao an-tranon'i Jehovah ianao androany ndana misaotra azy io mpanompon'Andriamanitra io dia natsapa mihitsiny fa nandalo fizahanteo ndefa ankitsika manomboka ny andininy fasivy amin'ny salama fahinam-bempolo io mialohan'ilay hoe hiditra ao an-tranonao hitondra fanatitra odorana de reto avy ny dingana amin'ny lalovan'io mpanompon'Andriamanitra io salama fahinam-bempolo andiny fahavalo misaoran'i Jehovah ry firenena raisan-drato ny fifidirana azy hitanao misaoran'Andriamanitra ry firenena misaoran'Andriamanitsika ry firenena raisan-drato ny fifidirana azy izay nampitoetra ny fanahintsika tamin'ny fiainana ka tsy namela ny tongotsika ny gozogozo efa nizahatoetranay ianao Andriamanitra efa nanadionay tamin'ny fandio taka ny fanadio vola fotsy amin'ny memby efa nabitranay tamin'ny fandrika ianao efa nisy eta mavesatra teo am-balanay ianao efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao namaky ny afo de namaky ny afo sy ny rano zay fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitaina manatretrika ianao ninona ny lalovana ninona zava-nitranga mafy ny lalovana nandalo zavatra mafy daholo tsika ireo fa ny fiafarany de zao foana mitondra antsika mivoaka amin'ny fitaina matretrika foana Jehovah raha ianao anisany mandalo an'izany ady mitohitohy ohatry ny fahasimbana sy fampitehana mitohitohy zany ohatry ny ady tsy potika ianao fa mizaha toetra anao Jehovah misy fotoana ampidiriny Jehovah mifandrika mihitsy ianao de misy eta mavesatra mihitsy ny ambalahanao misy fotoana ampandehan'Andriamanitra nitsaka ny lohanao mihitsy ny olona ohatry hoe tsisy mahazo zanak'Andriamanitra anao zany tsony misy fotoana tsy maintsy mamaky ny rano tsy maintsy mamaky ny afo tsika ozy le irana teny ira amerikana anankiray zay mana hoe ainao zao izy mieritreritra hoe namaky ny rano da namaky ny afo fa za mbola iteny aminao mbola andalo tafiodrivotra de mbola andalo safotrano tsy fampitahoranao zany ozy izy na ozy namenanao fa izao fotsiny mitoiza mivavaka reo tsy voasakany zany tsy maintsy mandalo an'ireo ny fiainantsika fa rehefa tsy maintsy andalo an'ireo foana tazomio aniranao Andriamanitra mandrakariva ahoana nitazomanao an'i Jehovah Andriamanitra ny fanatrehany aminao misaora azy midera azy makasitrany anarany ho azy ny voninahitra mandrakizay mino aho fa voarainao zay afatra zay mino aho fa manomboka androany de olony fiderana ianao olona tena fiderana sy afaka ambavanao zany ary raha mbola eo amin'Andriamanitra koa ianao de zao nataovy olona tena mpisotra sy mpiankohaka ary mpiteran'Andriamanitra ianao ho tahiny tompany aho isika rehetra tapitra ny toriteny
alefasoary ny hira inona ny hira hitanareo a mifanaraka amin'izany toroteny zany ny alo ny any atolotro fa za tsy hanolotra de ny ady le hira teo ny any ataoko alleloia le hira teo ny atolotro nina le hoe andriamanitro ianao teo fa saingy tsy avy moa de amerina any zany tsy avetsikako intsony zany fa satria fantatro fanareo anao anolotra hira manaraka alleloia de mandoro ary hirinareo a hira mendrika an'izany toroteny zany ataontsika mamy be mihitsy ny hira famaranana androany de zay manolotra hira eo a alleloia zay manolotra hira eo a hira olona telo manolotra de asitsika réaction de zay be réaction a no ataontsika ao aorianan'ny toroteny alleloia atsika piditra ny mpizara fahatsapana efa ôry zareo alleloia efa mivadimbadika eo ny fizara fahatsapana de andao asitsika sary any a de tonga de alefatsika ny fizarana fahatsapana de alefa soary a ny hira atolory ary ny hira ho voninahitr'Andriamanitra da in Jesosy ary a aingonina Rodriguez raha efa ao ianao a de menanao fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina mahemby raha Bavy Rodriguez Pasteur azafady indrindra fa mankasitraka ny amin'ny fitenenana manona fitanan Jesosy amintsika rehetrarehetra de mankasitraka anareo mianatako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika ampianahandro azy de hoe na amin'ny fotoana ahoana na fotoana ahoana de tokony tsika feno fisaorana an'Andriamanitra sy fiderana azy foana ny fiainantsika isan'andro san'andro de hoe ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra de tena hoe zany ny zavatra tena kasitra indrindra tahaka ny Job sy le hoe ny zavatra rehetra teo anatrehana ny zanaka fananana rava daholo fa izy tsy nametsiny an'Andriamanitra fa mbola nisaotra an'Andriamanitra de tahaka izany koa le olona maty zanaka teo iny de tokony ohatran'izany mihitsy zany toekontsika tokony ananantsika tsy hoe tsy tokony menomenona aloha fa hisaotra an'Andriamanitra foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra de ny fahatelo le hoe ny fiainantsika ny mbola tahaka an'izao a de tsy hoe nafalan'Andriamanitra daholo koa ny zavatra nataontsika fa Andriamanitra mihitsy ny safidy hanala fahatezerany amintsika de izay de efa tokony hiterahantsika anazy de mankasitraka pastera da iny Jesosy daholo amen alleloia mankasitraka indrindra anao a ranabavy aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay a de Andriamanitra manankiray pasoavana ane a amaly fitianao de mitombositra de mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany andao aloha tsika apiditra olona manaraka hafa indray a izara fahatsapana manaraka ka raha efa ao zay olona zay a de tonga de vampidiritsika avy hatrany a na in Jesosy raha latojo inona ny azonao ambara anao ny fitenenana Jesosy daholo ikika rehetra misorapetsaka pastera soranareo mianadada amin'ny tompoteny fa nakasika sady nampahery ny any nakasika na voalohany le tao amin'le tenin'Andriamanitra anankiray tena nakasika ampiana hoe misaotra ny Jehova ozy raha de tezitra tampoka izy de afaka ny fahatezerany ahoana marina ohatra ny tena lasa be ny saiko hoe tezitra amintsika foana marina Andriamanitra inona moa ny zavatra aomby inona moa ahoana moa zany ny tontolo androtsika androany ahoana tsy tsikama de tsisy accident de marary de tsy haiko sy hoe mihona tonga daholo ndatra amin'izany raha Jehova zany no tezitra amintsika foana fa tena indray ny maso kosa ny fahatezeran'ny Jehova alleloia de tena isaorana an'Andriamanitra zany de ny faharoa tena nakasina le misaorana zavatra rehetra hoe azany apetsaky ny zavatra tsy nety mijerena fa sasoa ihany koa no isaorana an'Andriamanitra fa zavatra rehetra noniny de isaorana an'Andriamanitra daholo sy alleluia tena nahakatsika zay de rainy Jesosy daholo alleloia mankasitraka indrindra anao a raha latojo a tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay a Andriamanitra manankiray pasoavana maly fitianao a de mitombositra de mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany de
dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mbola misy olona hafa koa izara fatsapanao halleloia. Ndao atsika ampandroso olona hafa indray Miezaka mitady sary io raha misy sary fa ohatran'ny tsy misy sary dia andao ataontsika tsisy sary aloha zany androany fa ometsika fitenenana avy hatrany ary zokiny hoe elifanto tonga soa, inona ny azonao ambary, inona ny azonao lazaina, anao fitenenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka pastera tamin'ny nanomezana fitenenana. Misaotra anareo mianadahavy tamin'ny fitondrasana ny teny izay mampahery indray sy androany. Dia ny zavatra azoko noraisina sy nakasika izany teo androany dia ilay hoe misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ohatran'ny hoe mampatsiahy ahy izy io satria nisy fitondrana nitongilana izay tao ampiasaiko izany. Dia somary nalahelo satria nakasika ahy koa zavatra niseho io. Dia zavatra voalohany nataoko tonga tatantrana dia nivavaka. Nandohalika nivavaka fa kay moa fisaorana ny tokony nataoko voalohany fa ohatran'ny hoe somary nampalahelo ahy ilay zavatra dia liteny ty androany izay nazaraina teto ity izany dia mampatsiahy ahy fa tokony hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ninona zavatra miseho satria tsara Jehova ary ohatran'ny tsy tokony hampanahy zavatra miseho ninona zavatra miseho fa mahay mankasitraka an'Andriamanitra satria azo ny zavatra rehetra satria Jehova aza raha tamin'ilay teny pastera teo Jehova aza nafoy zavatra rehetra nefa dia tsy nampihemotra azy akory izany tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa tena hoe nasehon'Andriamanitra azy ny voninahiny ary mihoatra lavitra tamin'ny zavatra rehetra nafoy raha namaren'Andriamanitra azy. Dia zavatra nakasika koa hoe ninona zavatra lalovana dia tsy potika akory isika tsy mahapotika antsika akory izany zavatra izany fa misaora fotsiny an Jehova dia mahaiza mankasitraka azy fa hitany daholo ireny. Dia izay zavatra somary nakasika androany dia zavatra azoko nizaraina androany dia mankasitraka pastera dia tahiny tompo daholo. Halleloia. Tahiny tompo ianao navavianao elifanto dia Andriamanitra manankirepa-sao mali tianao mamy be ny fizarana fatsapananao dia mizara foana matetika. Halleloia. Mizara foana fa misokatra ho antsika rehetrarehetra foana ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fity dia mitombo ositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Mbola misy fizarana fahatsapana manaraka ato mba angatahako nareo ilay mba nareo reo mba hijery hira be nangataka teo dia teneninareo anahy fotsiny rehefa izy ilay hira be réaction ataontsika amaranantsika ny fotoana. Andaloantsika piditra olona hafa ihany mbola hizara fahatsapana manaraka. Raha efa ao ary ranavavitsika $100 dia mena azy avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao lazaina $100? Tahiny Jesosy pastera dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka koa nareo mianadahy tamin'ny toriteny fa tena mampahery be tena nakasika ny fahaizantsika mankasitraka araka izay niteneny pastera teo misy fotoana antsika tena hoe mandalo zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika fa tazomina eo anatrehantsika foana Andriamanitra amizo fisaorana foana izy araka ny tantaran'ny Joba teo nandalo zavatra sarotra Joba fa nefa tsy nimononmonina tamin'Andriamanitra izy fa nankasitraka an'Andriamanitra. Tao ambadika izany fankasitrahana izay nataon'ny Joba an'Andriamanitra izany dia avoroeny. Izany hoe tena zava-dehibe izany hoe fahaizantsika hoe mankasitraka tsy hoe zavatra mandalo androany hoe fahoriana zavatra mahazo hoe ngomongomona amin'Andriamanitra fa efa niaina tamin'ny zavatra tsara tsika talohan'izany dia mila mahay mankasitraka izany fa ambadika fankasitrahana dia misy fitayana ary nkasitrahan'Andriamanitra koa izany dia aza dinitsika koa aloha hatory dia mila mankasitraka koa tsika tamin'ny tontolo andro rehetrarehetra tena hoe nisy fitahian'Andriamanitra dia izay ny nakasika pastera dia mankasitraka. Halleloia. Mankasitraka fa mamy be fizarana fahatsapana nambavy $100. Jesosy any hamaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mbola misy fizarana fahatsapana manaraka ao rehefa ao ary lasa aloha tafiditra izy
ka rehefa tafity tsara raha vavintsika marina ty anay dia andao mena azy ny fitenenana inona ny azonao ambara anao fitenenana Taito pasitera mankasitraka name fitenenana ny nanamarika an'andro azy zany le teny Zokianitra Clarisy hoe ny vavaka fanombohana dia vavahady dirana amin'ny fotoam-bavaka ka ilaina misy fakasitrahana sorana ao anatin'izany dia eo amin'ny fiainana koa izy mila fiheno fisaorana an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra atao ka tsy hoe rehefa be da be ny zavatra azo na hoe tsy mety aminao ny zavatra miseho izay ianao vao mahay misaotra fa mila mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra izany na amin'ny ratsy dia fahaterina namarika anahy dia teny pasitera hoe isan'andro dia tokony hisaotra an'Andriamanitra isika hoe eritrereto hoe andeha hatory izany isika dia tambe sara ny alahelin'Andriamanitra dia tsy mety izay fa tena hoe mila misaotra an'Andriamanitra isika ny ninona lalovana dia tsy hipotika isika raha Jehovah no namantsika dia izay finamanana amin'ny Jehovah izay miankina fisaorantsika amin'Andriamanitra dia mankasitraka anareo mianadahy Andriamanitra edahy. Halleloia, mankasitraka indrindra anao marina ty anay tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakaipasaona maro fitianao mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny azony tompo izy no hira be mpangataka atao ry havana. Ina no hira hitanareo be mpangataka atao dia izay no ataontsika maranantsika ny fotoana dia hivavakantsika aoriana amin'ny hira. Raha mba mety aminareo dia tonga dia misy anankiray izay mba nijery tao dia tonga dia mijery tenenina hoe inona ilay hira fa izany hoe dia tsy nisy fotoana nijerena an'izay fa mba miangavy anareo mba inona ilay hira nisy mangataka. Halleloia. Nisy nangataka moa izany fa lehibe réaction. Mizavy aloha nira nisy nangataka tany ambony tany efa tsy hitako intsony satria efa asany ambony be any. Erikany teny hoe hira katolika mahaiza misaotra sy mankasitraka réaction anankiray. Ary tsisy nangatakira zany sambatra ao an'izy Mindrina Mamonjy izy ny Charline réaction telo. Izy roa lalandava ianao ry tompo réaction roa amin'ny roa ny fomadio sy nisy. Ary ilay hira natao tamin'ny voalohany hoe frizara zanamedana anankiray. Ka raha tsy izany ve tsy ilay any Charline nisy réaction maro, ny Chaine tsy nisy réaction. Ilay any Charline zany no nisy réaction anankitelo dia izy zany ataontsika sambatra ao manana anao any Mindrina Mamonjy. Zay sotra marina ty anay. Zay no hira ataontsika amaranantsika ny fotoana. Alléluia. Imaginez pouvoir créer une... Sotratsika tamin'ny fandraisana anjara na fizarana mahatsapana na fangatahana hira dao tetontsika amin'izay ary ity hira ity voninahitra ho an'Andriamanitra. Meno Jesus, I'll be right here.
itu fialu falauai nalauai asisa renciza ambiwai kiana satsibana sono masanju tukana saba isi mazunya perumaku iderasa nausa uchane teku isi ani vitokeku seu sasa jama mimerina Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany izay nomenao anay teto indray. Isaoranay anao Jesosy ny fahasoavana izay mbola niraisinay teto ka nafahanay indray mbola nandray izao afatra izao. Misaotra tamin'ity fotoanandroany ity satria na dia isika tapitra aza Jesosy na dia isika tapaka aza Jesosy ny fandarina teny am-panombohana dia tsy mba navelanao fa dia nitohizanao. Tsy tapaka ary dia afaka nandre ny afatra hatramin'ny farany izay ary dia mifanahinao masina nanolotsaina anay tamin'ny teny izay nitoriana teto androany ka dia isaoranay ny anaranao masina ary engany mbola nifanahinao masina koa hiaro izany teny izany any am-pony tsirairay avy tsy ho voatsainiko ny vorona-pihaza tsy ho verively fotsiny fa tena hoe hiboboky aty anatinay ho fiainana mandrakizay hoery entinay manatona anao ary tena hoe izany toriteny izany nanoro anay androany fa raha hiditra hifandrahatra aminao zay Jehovandriamanitra dia mila miditra amin'ny fisaorana sy ny fiderananao ka ampianaro izay feno aty anatinay izany fisaorana sy fiderananao zany mba ho takatry ny sainay isanandro isanandro fa ninona lalovanay dia mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay. Misaotra indrindra Jesosy dia laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay ka ho mandrakizay Halleluia. Amen. Ivavaka navatsika nambinano zao fotoana zao mpandrosika ny nambinano fitenenana. Makasitraka manome fitenenana pasteur dia tain'i Jesosy, pasteur Menakavy dia tain'i Jesosy tsika rehetra. Mbola hiary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Mbola misaotra anao indray Jehovahandriamanitra amin'izao fotoam-bavaka alinay izao. Misaotra anao izay satria tanteraka ary voalaza teto indray ny teny izay avy aminao, teny marinao izany Jehovahandriamanitra. Ka misaotra ny amin'ny olona rehetra izay nampiasainao androany ary mangataka ny fanahinao masina ihany koa izay mba hamangy anay amin'ny alalan'izany teninao izany ary hikasika ny fo amam-panahinay tsirairay avy. Tena mamy loatra ny teninao Jehovahandriamanitra ka tsy hainay tsy hisotra, tsy hainay tsy hankalaza sy tsy hiteran'izany fahatsaranao izany satria dia tsara mandrakariva ny zavatra rehetra izay omenao anay Jehovahandriamanitra fa izahay kay hatramin'izay no mieritreritra hoe misy ratsy ihany koa avy aminao fa ankehitriny dia nampahafantarinao sy nampahalalanao anay teto indray fa tsara tokoa ny zavatra rehetra izay avy aminao ary mahasoa sy mety aminay dia ataonao. Dia mankasitraka indrindra Jehovahandriamanitra ary mbola hitondram-bavaka ho an'ny firenena ihany koa izay Jehovahandriamanitra amin'izao fotoana izao. Firenena Madagasikara izay hitanao Jehovahandriamanitra. Ny angatanay Jehovahandriamanitra dia mba ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny Madagasikara ihany koa izany fampianarana izay nomenao anay izany fa tsy hijanonao anay fotsiny eto ihany fa tena hoe hoentinao hamakivaky an'izany tanindrazana izany, izany firenena izany Jehovahandriamanitra mba hisaotra sy hahiteranao mandrakariva izany firenena malagasy izany sy ny mponina rehetra izay ao aminy Jehovahandriamanitra na mandalo aty na mandalo
Zavatsoa mandalo fidinana na fiakarana Jehovah'Andriamanitra dia mba hanana toe-po tahaka ny Jehova. Tena hoe saotra anao mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra. Ary ihany koa Jehovah'Andriamanitra dia tahaka n'ity Salamo 4:30 ity, isaotra ny Jehova lalandava eo ambavany zareo mandrakariva ny fiderananao. Tahaka izany koa any Jehovah'Andriamanitra eo ambavan'ireo mpiray tanindrazana aminay mandrakariva ny fiderananao Jehovah'Andriamanitra. Tsy ho variana amin'ny zavatra izay tsy mahasoa na ho variana amin'ny resaka izay tsy mitondra fahasoavana Jehovah'Andriamanitra. Fa tena hoe hifantoka amin'ny fahatsaranao sy ny amin'ny fitiavanao satria ianao dia manao zavatra tsara mandrakariva ho an'izany firenena izany. Mba hiasa ao amin'izany firenena izany aneza ny teninao izany Jehovah'Andriamanitra, ary hiasa ihany koa amin'ny olona rehetra. Dia misaotra indrindra Andriamanitra raha eo fa ny teny rehetra izay naloko ny vavanao dia tsy hiverina aminao foana izany raha tsy mahatanteraka ny hafatra izay ampanirahanao. Dia tena hoe ho an'ny Malagasy ihany koa izany hafatra izany, ary ho anay izay ato amin'izao fikambanana izao koa dia hanana anjara tsy ho diso amin'izany hafatra izay nomenao andohany izany. Dia mankasitraka indrindra Jehova, misaotra ny amin'ny fanenao masina izay niasa teto indray anio. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao raha vinambininato anatin'ny vavaka mamy be izany ny retinao dia mankasitraka Jesosy amin'ny marifity mitombo-ositra sy fahasoavana hatrany foana mariza amin'ny asan'ny tompo. Dia misaotra betsaka ny ranabavitsika Anitra Clarisse tamin'ny toriteny sy ranabavy Miria tamin'ny vavaka fanombohana. Ianareo rehetra izay nizara fahatsapana, ianareo rehetra izay nanao commentaire rehetra, indrindra tamin'ny commentaire tamin'ny teny frantsay izay mba hitan'ireo olona namantsika eto izay mety tsy mahazo teny malagasy. Dia misaotra anareo rehetra izay tonga koa nanatrika teto. Jesosy marifity antsika tsirairay avy, tambositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo dia mifanatena amin'ny ankonana antsika tsirairay avy. Raha mbola tsika andro lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamatsara tsika dia honeto ndraintsika raha mipitso amin'ny ora tahaka izao dia tahiny tompo daholo ary dia raha pitso koa tsika misy vavaka maraina miaraka amin'ny mampionona. Akiradio.radio12345.com fa anao meno nonja-peo akiradio misy toriteny izy kinadiny teno amin'ny 4:7 maraina, amin'ny 4:7 rano. Tahiny tompo tafandriamanitra daholo. Amen.